Ny 8 octobre zany dia journée mondiale du lionisme dia ho an'ny membre lion rehetra zany ny fifanampiana mpiarabelona dia ny fanomezana raha amin'ny fotoana ohatran'izao dia miezaka zany zay mba hanome hatrany amin'ny 200 posy zany amin'ity andro androany ity. Araka ny fanapitaina foana zany dia ny manome raha dia manome aina. Dikan'izay manampy olona be dia be ny fanomezana raha. Tamin'ny heritaona izahay teo amin'ny 500 teo no tratra dia tamin'ity dia nampiakarina 500 zany hoe manana fanantenana zany zay vao betsaka ny olona hanome raha. Raha ny tena marina tsy inona dia ny mpikambana ao anaty Lions Club ny tena tokony hanome raha kanefa amin'ny mahavitsy anay dia tsy maintsy izahay ny antso olon-kafa avy any ivelany zany mitondra fanampy aminay amin'ny fanomezana raha.